androany tsy mihitsy ianao zay vao tonga teto amin'ity fionan'ny mpianatra Jehovah Mahasoty dia tsy maninona raha tsanganao ny tananao fandraisana ianao iza daholo ny androany izy vao tonga teto feno fisaorana ny tompo zay amin'ny fisianareo dia miara-mitehaka mafy zay ho anareo fay mandray anareo zay miaraba manokana namana mpianatra Jehovah Mahasoty ihany koa avy any ampitan-dranomasina any tonga soa natao anaty fahoriana raha tsy maintsy nodina taty dia miara-miasa soa zany dia manona ny fampionana ny tompo amin'ny fianakavianareo manokana misaotra ny amin'ny fahatongavana. Raha tsy diso aho mbola manana indray mandeha ve tsika amin'ny tapabolana miaraka amin'ny heriny anio tsy misy fiona amin'ny mpiaino satria krismasy fankalazana noely ny alatsinainy iny dia tsy misy fiona amin'ny mpiaintsika fa amin'ny tapabolana dia mbola hiaraka eto sika mamarana tsara ny taona ary tsara tareny fijoroana vavolombelona nandeha teo fa ohatr'izay mihitsy ilay zavatra ho ataontsika misy fampianarana fohy dia fohy dia avy eo mizaran'izay azontsika nandritra ny taona fandrao dia mandiny 2024 raha efatra amby roapolo amby roa arivo be kibo be tonga dia tena voky tsara mihitsy amin'ilay tany 2023 dia manao indigestion fotsiny rehefa tonga ny 2024 satria tsy mizara aleo zaraina tsara sahoanao ianao zay fotoanantsika amin'io asa mety andaotsika mba anao ny asany apôstôly toko faharoa misy fiombonana samy mitondra kely an'izay zaka ny tsakotsakoana sy hosotrona tsako sy goka hoy ny filaza azy amin'ny teny gasy madio tsako any sy goka tandremy sao dia hoe tsy ho avy afa tsy manana sao dia afa-baraka eo tsy za mihitsy fa na ohatra raha hoe mofo gasy anankiroa ny entinao justa fotsiny misaina ny hafa raha mofo gasy dia ataovy anankiroa tsy maninona satria ho anao zany dia mandeha hafa any amin'ny tapabolana an'io zany fa 9 amby roapolo ny volana desambra sady mamarana tsara manao ny fandinian-tenantsika eo anatrehan'ny tompo zay programantsika amin'ny tapavolana ndao iroso amin'ny fampianarana amin'ny tsaino ity isika dia manasanao ndao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray feno fankasitrahana anao mianaran'i Jesosy zahay ny amin'ny hoe omenao tombony indray ao anatin'izao alahady efa mamara tsy alahady ny andro zoma mamara-parana ny taona 2024 misaotra tamin'izay rehetra efa nampianarina ho anay tamin'ity taon'ity misaotra nandamina ny programanay tokoa ary anio androany dia hoe mipetraka eto zahay tsy akatoromaso eo ambony seza eo na eo amin'ny telefônina eo zay tombo fahaka hery avy aminao fahaka mitaridalanao Andriamanitra tonga anay hanana fiainana mahery. Jesosy miasatsy anatinay tsirairay avy ankehitriny ny fananao mihitsy no anazava ny maso ny fananay anokatra ilay vavadi-tsainay fa io fonay io ny sokafanay izahay anokatra ny fonay mitenena aminay Jesosy mitenena amin'ilay takatry ny sainay eny amin'ilay tandrify anay tsara samy manana ny fiainany avokoa izay rehetrarehetra reto dia ny irina indrindra dia ny atonga ny hoe afaka miaraka tsara eto amin'ny fanatrehanao zahay mandray fikisa-pifaliana sy fahafinaretana mandray makafy ny teninao misaotra indrindra raha miaraka aminay eto ianao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy vavaka amen. Tahaka ny mamerina kely hatrantsika hoe inona ny lohahevitrintsika tamin'ity taona ity ny lohahevitrintsika tamin'ity taona ity dia ny hoe tiady mahery ny hahery amin'ny fahasoavana koa tany amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy voalohany no misy an'izany tenin'Andriamanitra andiny faraiky amby roapolo fa tsy andiny voalohany asia Timoty faharoa toko faharoa andiny faraiky amby roapolo miteny atsika an'izay tenin'Andriamanitra izay diso Timoty faharoa toko faharoa andiny voalohany aza mba manao tsenjery fa jery tsara ny tenin'ny tompo. Ilay tenin'ny tompo manambara hoe koa ianareo anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Na ny olona tsy mampandeha anio
D'accord. Ok. Eny ary hoy tsika senao hoe mpiady mahery mihahery amin'ny fahasoavana. Miamahery ka miamahery amin'ny fahasoavana. Zay le tanjontsika senao tamin'ny taona iny dia antenaiko indrindra fa tsika rehetra samy manana fitsoana vavolombelona ho amin'izany hoe raha teto teo alohany dia miakatra eto kosa fa tsy hoe lasa vao maika midina ambany. D'accord. Avy-tsika senao dia mandeha na mbola mety sahirana kely eo ary ny vidéoprojecteur fa tononoko aminao tsisy olana amintsika izany. Andao aloha hijery tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matthieu 7 isika tenin'Andriamanitra efa mety ho haitsika tsara. Matthieu 7 andininy 4 amby 20 hatramin'ny 7 amby 20. Matthieu 7 andininy 4 amby 20 hatramin'ny 7 amby 20. Andraso ny evakiko aminao sokafo ny baibolinao dia izao ny fivakiny teny ao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany nazovy no mandre izany teniko izany ka mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranon'orana ka nisy rika be sady mifofofo ny rivotra ka namely an'izany trano izany. Nefa tsy nianjery izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika ary latsaka ny ranon'orana ka nisy rika be sady mifofofo ny rivotra ka namely an'izany trano izany dia nianjery izy ka loza ny fianjerana. Amin'ity an'ity izany izao ny lohahevitra resantsika senao dia ny hoe ahoana ny ahatonga asianao hanana fiainana mahery tsy voahozongozona. Ahoana ny ahatonga antsika hanana fiainana mahery tsy voahozongozona. Rehefa tsy mbola misy ny tafiotra se dia mitovy daholo ihany ny fandehan'ny olona rehetrarehetra samy ohatra mijoro tsara eny ihany ny trano. Fa na hoela na hoaingana dia hita ihany hoe iza no manana fiainana mahery ary iza no malemilemy kely ny fiainany. Iza no tafiorina tsara teo ambony vatolampy dia iza kosa no teo ambony fasika ka mora nahozongozona ilay izy, mora voahozongozona. Tao anatin'iny Matthieu 7 iny ny zavatra hitantsika voalohany azontsika raisina dia ty hoe rehefa mamaky vaky tafiotra isika zay vao hita hoe iza ny mahery ary iza ny malemy. Rehefa mamaky vaky tafiotra ianao tsy fantatro na iainanao ankehitriny izao izany fa eo mihitsy no ahitana hoe mahery ve ianao ty sa malemy. Tena fotoana mety be mihitsy n'izao fotoana iainantsika izao fa mara-paranana ny taona anaovantsika jery-podika tsara hijerentsika eo anatria amin'ny Tompo hoe toy ny ahoana moa izany tsika senao ty. Ataovy feno fisaorana ny Tompo mihitsy ho fo rehefa misy tafiotra izao ankehitriny izao satria kay ao anatin'io mihitsy no anehoana ahafahanao mahita hoe tena mbola tsy ady amitsy ary Tompo na tena hisaorana ny Tompo misaotra Jesosy fa mila mandroso fa mba efa miamahery azany. Ohatry ny ahoana zany izao ny fiainanao izao ankehitriny izao. Ohatry ny ahoana ny fiainanao. Ianao anie mila azontsika amin'ny fotoana rehetra dia mila tsarontsika hoe mamafy hatrany amin'ny fotoana rehetra. Mamafytsika mamafy zavatra. Raha ohatra ka malemilemitsika indraindray zany tsika teteny hoe za kosa ve dia tsy mba mananjo hoe mba reraka kely fa rehefa reraka kely ianao dia inona ny afafinao. Mamafy faharerahana koa ianao zany. Inona ny zavatra omentsika ny taranaka, omentsika ny zanatsika, omentsika ny manodidina atsika amin'ny fiainantsika.
mila fantatrao tsara hoe aiza ho aiza amin'ny fiainana ianao tia notrano malemy, satria any amin'iny sehatriny mihitsy no anafiany fahavalo anao, any amin'izay toerana mampalemilemy zay sehatra ho fiainanao hoe ty tsy tena mbola matanjaka, mila azonao tsara tsaina tsara. Ary izay mihitsy no zaraiko aminao ty androany ty hoe ahoana ny ahafahanao manana fiainana mahery, ho jerentsika mihitsy hoe mbola malemy kokoa ato amin'ity sehatra ity, mila mafisinao tsara zany zay amin'ny tia hiatrehanao ny taona vaovao tsy ho ela. Misy zavatra 2 isa tantaraiko anao, aza misy mivadim-po mihitsy amin'izany zavatra hoe raha te hanana fiainana mahery ianao dia inona no mila ataonao. Ndao fa miaraka ao anatin'izany aritsika. Ny zavatra voalohany raisintsika, mino fa mazava ihany ery alavidavitra ery, mila raha te hanana fiainana mahery ianao dia mila matoky an' Jesosy ho mpamonjinao manokana. Mila matoky an' Jesosy ianao ho mpamonjinao manokana. Manana fiainana mahery ny olona matoky an' Jesosy ho mpamonjiny manokana. Misy tenin'Andriamanitra ao Jaona 1:5-2:12 mety efa laninao tsenjery angamba. Tena tsotra be, tsy mila manana faripahalalana ambony be vao mahatakatra azy. Miteny tsotra hoe zay manana ny zanaka no manana ny fiainana, fa zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Mila ataontsika mazava tsara zany hoe efa noraisinao ho fiainanao ve io Jesosy io. So ianao aleo mifamepetra sy mifamerimberina an'izany fa ndrao dia diso hevitra mieritreritra hoe mpiaino radio vaovao mahasoa ianao, mpandeha mpamonjy fivoriam-bavaka toy izao na toy izatsy tena mpikambana mahafatra-po ao anatin'ny fiangonana na fikambanana toy ity na toy iry tsy mahatonga anao mahery zany. Andao aloha mijerena mihitsy amin'ny fiainantsika sy ianao fa tsy afaky ny ahery isika sy ianao raha tsy ohatra ka mazava tsara hoe efa noraisitsika manokana ho mpamonjitsika ve io Jesosy io. Tsotra be mantsy no miteny an'izany foana indrindra rehefa mahay an'ilay voambola am-piangonana hoe efa niraisinao Jesosy, efa tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia misosa be zany, Jesosy tompo sy mpamonjy fa tena marina ny fiainanao ve fa i Jesosy no mpamonjy anao. Le andavanandrom-piainanao mihitsy io resahantsika io, te hanana fiainana mahery ianao, jereo hoe sao dia mbola miankina amin'ny vadinao ny fiainanao, sa miankina amin'ny volanao ny fiainanao, miankina amin'ny asanao ny fiainanao. Iza ny mpamonjinao ty aloha mila hitantsika tsara sy averina saina tsara, iza tsara ny mpamonjy fa zay ny fototra tena diso lalana, diso fanorenana hoy ny Korinthiana 1:3 hoe Jesosy anie no fanorenana fototra, tsy misy mahay manao fanorenana hafa fa tsy zay natao afa-tsy Jesosy Kristy. Korinthiana 1:7-7 misy an'izany tenin'Andriamanitra zany. Dia samy mandinika efa tena mazava tsara ve fa Jesosy ny mpamonjinao. Tsy maninona mihitsy ny mifona amin'ny tompo, tsy maninona mihitsy ny mamerina na mety efa mampolo taona ny ary ianao no ohatra kristianina. Anarana fotsiny na kristianina raha ohatra ka tsy mazava tsara fa Jesosy no tomponao mazava tsara sy mpamonjinao. Dia jerentsika izay miditra amin'ny faharoa tsika, midikany hoe manana fiainana mahery isika, manana fiainana mahery ny olona tarihan'ny fanamasina. Manana fiainana mahery ny olona tarihan'ny fanamasina.
ao aloha averiko aminao tsara fa tsy mandeha lojika akory hoe manana an' Jesosy ny olona dia tarihan'ny fanamasina. Aha, tsy mandeha lojika zany fa marobe ny olona. Za mihitsy tena lohalarana tamin'izany arahafako efa nanana an' Jesosy tena mety efa fotoana ela fa indraindray tarihan'ny fanahy indraindray tsy. Mazana dia mazana ny nofoko ihany ny tena pro atao anatiko ato, ny nofoko fa tsy mandeha lojika mihitsy akory. Ie, rehefa manana an' Jesosy tsika dia manana ny fanamasina. Fa ny dikany hoe manana ny fanamasina tsy voatery hoe tarihan'ny fanamasina. Raha mitenitsika senao zao hoe manana, andeha ataontsika hoe manana master ianao amina manana diplôme ambony ianao andeha ataoko hoe manana doctorat au médecine ianao, tsy midika nge zany hoe dokotera mpitsabo ianao tsy midika mihitsy zany hoe dokotera mpitsabo. Be da be ny olona manana doctorat na médecine fa mety hoe mitondra taxi atao, mety zavatra hafa mihitsy. Fa tsy voatery hoe zay anananao dia hoe tsy maintsy mandeha amin'ilay izy ianao. Ny tenin'Andriamanitra ny Romaina 9:20 miteny amintsika tsara ny mariky ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra mazava. Ny zanak'Andriamanitra dia zay tarihany fanahin'Andriamanitra. Ny sarany anaty saiko hatrany dia tahaka ny hoe tômôbilina ny fiainantsika. Tômôbilina misy volant anankiray, misy familiana anankiray. Iza zany no avelanao hitarika an'io, hitondra ny familiana io. Izay taridalan'ny fanamasina ve sa ny nofontsika ihany no avelantsika? Ny Timoty 2:1-7 dia manambara amintsika hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononam-po. Zany ny kalitao amin'ny fanamasina. Le fanamasina tsy hoe hery fotsiny le fanamasina tsy zavatra akory, tsy ohatrany hoe phénomène ao anatitsika, fa ny fanamasina dia i Andriamanitra mihitsy, i Andriamanitra monina atao anatitsika. Rehefa miteny Jesosy, rehefa niteny ny anjely nanambarany amin'ny fiavian'i Jesosy hoe Emmanuel le anarany, Emmanuel, midikany hoe amintsika Andriamanitra. Dia izay indrindra niakatra tany an-danitra Jesosy mba tsy ho voafetra ny vatana intsony izy, fa afaka mandefa ny fanamasina, ilay Andriamanitra miasa mitoetra ao anatitsika ao. Miaino taridalan'ny fanamasina raha afaka ny olona endry. Manahoana zany tsika amin'ny fiainantsika? Ndao dia zana mahatonga antsika malemy. Tsarovy tsara ny tenin'ny Tompony amin'ny Romaina 9:20. Soa anankiroa, safidy anankiroa ihany no mandeha ato anatitsika ato. Rehefa manana ny tompo, ny olona tsy manana ny tompo tsy misy safidy afa-tsy anankiray. Izay mahatonga azy voalaza hoe manota izy satria andevony ota, tsisy safidy. Izay hitarihan'ny fahotana azy dia ilay nofony satria ny nofony ihany no mbola velona ao anatiny dia mandeha amin'izay hitarihan'ny nofo izy. Fa ho antsika senao manana an' Jesosy dia misy olona anankiroa mazava tsara ao anatinao. Le olona tranainy sy le olona vaovao. Mampatonga antsika senao reraka. Jereo ane mampatonga antsika senao reraka dia satria ny Romaina 9:21 milaza hoe ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Satria mandeha amin'ny nofontsika ry sakaiza. Satria mandeha miketrikitsika fotsiny hoe manompo an'Andriamanitra tsika manompo fa miketriky ny lohantsika amin'izay saim-patatritsika, amin'ny herintsika. Rehefa ny atsika ho any ampiasaina. Tadidinao ny fifampizarantsika tary amin'ny voalohany taona tary, midikany hoe miamahery amin'ny fahasoavana ka ilay an'i Jesosy no ampiasaina. Izay midikany mandeha amin'ny fanahy, tsy zavatra sarotra misidina be any ambonin'ny lanitra any. Raha miteny Galatiana 5:20 hoe mandehana amin'ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo. Tsy zavatra misidina hoe mandeha amin'ny fanahy. Iny ty ataonareo hoe mandeha amin'ny fanahy zay. Dia ohatrany mijaikojaiko ve sa ahoana hoe paozin'izany mandeha amin'ny fanahy? Tsy zany ry se izy
tsotra be neny Jesosy no ampiasaiko amin'ny fotoana rehetra. Vao miainga ny situation mitranga anankiray zany dia manontany aho hoe ohatry ny ahoana rehefa Jesosy no manao an'io, alaiko ny Jesosy, alaiko ny herin'i Jesosy, alaiko ny fahareta amin'ny tompo, alaiko ny fitiavan'ny tompo, alaiko ny azy, dia ny azy ny ampiasaiko. Izay ny mandeha amin'ny fanahy. Dia andao samy mijery tsara eo anatrehan'ny tompo. Mety ny ala tany an-tranontany zao sy mareradreraka gidragidra kely, tsy gidragidra be any azoko atsaina. Dia samy mandinika tsara ao anatrehan'ny tompo ary nandeha amin'ny fanahy ve za? Sa nandeha tamin'ny nofy any aho dia lasa miaina fiainana tsy fiainana fa modimody fiainana fotsiny. Fahatelo zao tsika senao. Mitanjotsika hatrany hoy aho mamerina aminao dia ny ananantsika senao fiainana mahery, tsy voahozongozona. Manana fiainana mahery ny olona maka fotoana manokana. Miaino tsara ianao maka fotoana manokana hivavahana amin'Andriamanitra. Sa tsy miteny anao hoe rehefa mivavaka amin'ilay Renaizy any an-danitra amasina ny anaranao, tsy rehefa mamerina Renaizy any an-danitra anankitelo ao anatin'indray andro ianao. Tsy izay. Averiko aminao tsara ny anarantsika sy ianao tamin'ny 7 andro mibavaka raha avako. Alohaloha sady alefako eto ihany ity dia amin'izay ianao tsy sahirana. Hitanao tamin'ny 7 andro mibavaka tsika sy ianao niresaka tsara hoe mety fotoana mahatonga ny devolo mibitaka indrindra amin'ny fiainantsika pino rehefa manao Renaizy any an-danitra tsika sy ianao. Faly be mihitsy ny devolo hoe indray reo fa manao Renaizy any an-danitra. Azafady ry se, aza tafotoana amin'ny zavatra teneniko fa satria maninona? Satria misosa fotsiny eto am-bavantsika zany. Atao tsenjery fotsiny. Tsy zany raha izay ny ataonao dia aza gaga ry se. Raha efa nanatrika feona mpiaino efa 10 taona nefa na efa mpiaino radio information azy tsy haiko daholo izay efa fanompoana ataonao dia nefa ohatra tsy mbola mahery foana, mbola ianao foana zao lohatrio le mpangatabavaka. Tsy maninona akory le mangataka vavaka fa tiako mihitsy ianao hitobo e. Andao mahery, manana fiainana mahery. Fototra ny vavaka. Le lazaintsika manana fotoana manokana ve ianao hivavahana amin'Andriamanitra. Marika toko 4:1-7. Jesosy nanasa ny mpianany, niinvite amin'ny teny tamin'ny mpianany hoe avinareo mitokana any anefitra. Hitanao izay mitokana izay, zana ny fanalahidin'ny hery zany raha avako. Oviana zao ianao tia mitokana, juste nareo sy Jesosy. Mampiaraka amin'ny Jesosy ilay fomba hitenenantsika azy. Manana an'izany fotoana izany ve ianao? Aza gaga mihitsy ianao raha mora mipoaka ao anatina tontolo andro. Aza gaga ianao raha ohatra ny mbola manana fahazaran-dratsy hatrany ve tsy mety afaka kila izy ry tia. Raha ohatra ka tsy manana fiainam-bavaka manokana ianao. Hitokana miala sasatra kely makafy eo amin'ny tompo. Mateo 4:1-5 izay mampiaraka amin'Andriamanitra izay. Ianao kosa raha mivavaka ho ny tenin'Andriamanitra dia midira eo amin'ny efitranonao. Rehefa voarindrinao le izy, juste ianao rery. Io tsy mila phénomène be hoe zany hoe tiana tsy manana efitrano iray ho anay 7 mianaka. Dia izany ao mahatonga hoe 5 taona izay nefa henoko ianao teny an'izany mampiaraka amin'ny Jesosy izany fa mbola tsy nataoko mihitsy. Asangaro rehefa manana trano izay dia ataoko izany. Lazaiko ianao mbola tsy hanana trano ihany se. Tsisy hoe manojona akory izany se. Fa raha ohatra ka ny eo amin'ny tananao tsy hainao ny mampiasa azy amin'izay itiavan'Andriamanitra, ilay izy tsy resaka hoe tsy maintsy misy efitra fa ho amin'ny fonao ao. Misy fitoerana manokana, tsy haiko mety misy seza manokana, misy ondana kely manokana eo foana nareo sy ny tompo. Fa rindrinao amin'ny manodidina
idinao ny sainao, idinao ny telefoninanao, idinao fa justa hoe zay Jesosy. Nanahoana aloha tena fotoana mihitsiny zao zany angefa averimeritsika senao efa 500 ngamby anao efa leo maheno amin'ny teny an'izany mihitsy satria fototra zany ravako ary mbola tenenin'ny tompo androany satria mbola mety misy amintsika tsy manana an'izany fotoana izany. Hitanao io fotoanantsika io raha ohatra ianao ka mbola isanao miteny hoe tsy manam-potoana, ny antony mampatsy manam-potoana anao satria io fotoananao voalohany amin'ny hoan'ny tompo iny tsy omenao. Ampy tsara ny 420 amen'ny tompo tena ampy. Aza atao an'ilay tsy manam-potoana na ataonao an'ilay hoe motiana fa rehefa manam-potoana dia ataoko izany tenenindry izany dia tsy hanana ny fotoana mihitsy fa apetrao amin'ny voalohany amin'ny fiainanao ny Jesosy io. Faefatra indrayntsika senao zao manana fiainana mahery ny olona mifototra amin'ny fampianarana sy ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra ny fiainana. Tsy mifototra amin'izay lazainy olona lalina be nge raha afaka hoe fa tena mbola maro hatramina kristianina azy no mbola mifototra amin'ny tenina mpanompon'Andriamanitra. Ka rehefa misy fotoana manodrana ilay ohatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay misy fotoana ohatra manodrana dia lasa niemitra hatramin'ny izy koa no lasa malemy ny fiainany satria tsy mifototra tamin'ilay tena izy. Mifototra amin'ny fampianarana fa ilay izy tsy amin'ny fampianarana fotsiny fa soavana be misy ty radio vaovao maso misy atsika ty ane samy miara-miaika fampianarana zany atao amin'ity radio atsika ty zany isan-kazo matsika senao dia eto mbola miampifika ambanana misy hoe chef NG, misy hoe mpiara-mamaky baiboly, misy isan-karazany miampy ny sefala setena sefatena zay tianao rehetra. Fa maninona ny mbola tsy mahery ny kristianina malagasy? Fa maninona satria raha avakoa ny olana satria ilay izy bodaloha be mihitsy ilay olona tena goza be ny lohany fa ilay izy tsisy fampiarana. Atao hoe ampiatritsika io tenin'Andriamanitra io ilay ohabolana 4:24 ohabolana 4:24 ainao tsara zay aina ho an'ny mahazo azy ka ilay izy ve efa voarainao tsara ve zay aina zay aina ho an'ny mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetra. Hitanao tsara raha misy fanafody eo ianao tena maharary andovelona be maharary faratapiny ianao dia miteny anao ny mpitsabo tia ny fanafodinao fa na ataonao mihitsy ary hoe asianao bara fixa mihitsy ty masonao ty hiratra handinika an'ilay paracetamol aodiny aho tsara ty doliprane ty tsy akipoko mihitsy ny masoko fa jereko sitrana venao ry na ataonao mbany ondana io na fihinao mafy be na loloavinao adiny telo sasany mbola tsy sitrana ihany aza taitra tsy misy mazimazia akory zany fa ohatr'izany mihitsy io tenin'Andriamanitra io izay ianarantsika senao ombieniombieny fa rehefa tsy ampiaritsika tsisy ninina. Timoty voalohany toko 4:17 sy 1:10 zao ny tenan'ny tompo milaza hoe mandra-piavoko ny tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty tandremo ny famakiteny ny fampianarana ny fananarana ny fampianarana tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany fa raha manao an'izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Raha tsy manana tenin'Andriamanitra ianao tafiditra ao an-tsainao dia lasa aina ho anao mihitsy tsy possible afaka mamakivaky tafiotra handresy zany ianao fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny antsoina hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra irery ihany.
dia mahay resaka afaka. Inona tao izao ny tenin'Andriamanitra tena mba efa tafiditra tsara ao anaty sainao ao, mba mivezivezy tsara ao anaty fonao ao. Inona ny tenin'Andriamanitra tena hitanao hoe tia kosa aloha ny ainako ity tamin'ity taona ity e. Fotoana fanaovana bilan zao a, mijery hoe misy ve ilay izy sa sao dia mbola ambany teo ihany teo, sao dia jaolina toko fahatelo andimy faina be folo foana zay e. Sao dia zao niavana Andriamanitra zao tontolo zao zay ny tenin'Andriamanitra hainao a. Oravako manana fiainana mahery ny olona mifototra amin'ny fampianarana sy ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra. Fahadimy, manana fiainana mahery ny olona mankatoa an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, mankatoa an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary matoky an'Andriamanitra amin'ny vokatry ny fankatoavana. Averiko aminao a, manana fiainana mahery ny olona mankatoa an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, tsy amin'ny sasatsasany ihany, tsy amin'izay mahametimety ihany, fa amin'ny fotoana rehetra dia mankatoa ary mitosika manosika azy satria izy matoky. Manana confiance amin'Andriamanitra izy hoe io Andriamanitra io no miantoka ny fankatoavany, ninona vokatry ny fankatoavany, na tsy ho tian'ny olona izy na hiala amin'ny asany izy. Izany angery sakaiza ny dikazany mankatoa an'Andriamanitra izany, misy fotoany. Za tsy miteny anao hoe tsy maintsy izay foana, fa dia misy izay fotoana izay. Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo sy ny dimy amby roapolo, izao no voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra io hoe fa aoko mpankatoa ny teny ianareo a, fa azahoam-piainy fotsiny ihany. Ka ny tenanareo ihany ange izao ny fitahinareo amin'izany no tenin'Andriamanitra e. Azahoam-piainy fotsiny ihany a, ka mamitaka ny tenanareo. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàna ny fahafahana, ka maharitra amin'izany raha tsy mpiainy manadiny fa mpanao ny asa, dia izay olona izay angery olona no sambatra amin'ny asany. Izany ny tanjon'Andriamanitra amintsika sy ianao. Tsy hoe mpila vaniny amintsika Andriamanitra rehefa miteny zavatra hoe tia ireny atao a, fa tia no sambatra isika. Azonao moa izany fitiavan'Andriamanitra izany. Indraindray misy fotoana tena manisy baraingo be an'izay fitiavan'Andriamanitra antsika. Rehefa inzay tsapantsika hoe ohatran'ny mafy be izany manaraka anao izany Jesosy, fa maninona ny angatahanao hanao zavatra ohatr'izany, fa maninona? Dia ataony devolo miozongozona ty anatintsika eo ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny fahalalantsika ny fitiavany antsika. Tena tian'Andriamanitra ho sambatra isika. Ao anatin'io mianatra mankatoa. Jesosy azy, hoy ny bokin'ny Hebreo, mianatra nankatoa. Hitanao any amin'ny Jakoba, rehefa mitohy io bokin'ny Jakoba io a, dia manambara hoe foana ny finoana tsy arahan'asa. Fa inona moa ilay asa e? Be da be miady hevitra foana amin'izany, tsotra be, midika an'izany asa ny finoana izany, fankatoavana. Mankatoa tsy misy fepetra, sady tsisy atakandro. Lalina be mihitsy a, fa arakaraky ny expérience amin'ny fiainantsika, ny traikefantsika sy ny mahabebe lohantsika sy ny mahabebe titratsika. Dia enjana be ty fankatoavana ity, fa be adivarotra be tsika. Dia avy eo tsika mahita ny fiainantsika hoe ohatrany tamin'izaho vao nanompo an'i Jesosy ny ohatry ny nahery vaika tsara ny fiainako, fa izao ohatry ny malemilemy. Satria maninona? Satria ny fankatoavantsika tsy ampy. Satria miady hevitra be amin'ny tompontsika. Jesosy, za kosa aloha aiza kosa toko fa gatsy hoe tia andrena dia za va ny angatahanao amiko. Dia problema be mihitsy le tsy tian-dranona sy tsy tian-dranona. Rehefa mankatoa ny tompontsika, misy sandany foana izay fankatoavana izay. Rehefa mamaky ny Genesis toko faharoa amby roapolo tsika, tsara tarehy loatra io sarin'ny Abrahama nangatahany tompo, tsy hoe sary fotsiny le izy fa zavatra tena nisy, nangatahan'Andriamanitra hanolotra an'ilay zanany, lehilahy tokany
laha tokan'izay fitenitenin'Andriamanitra azy a fa Ismaela tsy nikotian'Andriamanitra betsaka tao anatin'izay laha tokana amin'ny hoe satria Isaka no ipoiran'ny teny fikasana fa nangatan'Andriamanitra hoe ataovy sakrifisy amiko rangahy atolory ho fanatitra ho anahy. Inona amin'ny fiainanao zao no sahalahala amin'izay mihitsy, mety eo amin'ny fiainany ankonana, amin'ny fiainana any amin'ny asa any. Zao lazaiko anao, tapao-ny hevitrao, akatoa hoe ninona sandany. Tsy maty antoko izany mihitsy havako ny olona makatoa an'Andriamanitra. Ohatra ny tsy mahazo tombony ny fahitana azy a, fa zay indrindra ilay izy misy tombony be ao anatin'ny fatiantoka manaraka amin'ny tompony. Arakaraky ny fatiantoka iainantsika mifanarahana amin'ny tompony, ny tombony ho azontsika avy aminy, avy eo maherezy ianao. Ndao miditra amin'ny fahaenina antsika senao. Ahoana ny ahafahantsika manana fiainana mahery a? Manana fiainana mahery ny olona manana an' Jesosy ho loharanony heriny. Le tary amin'ny fiandohana be tary le voalohany teneniko anao hoe manana an' Jesosy ho mpamonjy ny manokana. Tena le fototra mihitsy aloha hoe efa tena Jesosy ve, Jesosy Kristy ve ny tena fiainanao. Fa ity teneniko anao ity, efa niara nanomboka tamin'i Jesosy amin'izay ary ianao, efa zanak'Andriamanitra. Fa miconnecte amin'ny tompo hatrany ve ianao ity connecté, mifandray tsy tapaka amin' Jesosy ve, fa zay no herintsika. Hoy ny Jaona 5:15 manambara ny tompo hoe zany voaloboka nareo ny sampany a, zay miray amiko ny tompo ary zao aminy dia mamy be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo a dia tsy mahay manao na inona na inona. Teny efa tena misosa ty anatin'ny lohantsika loatra zany teny zany. Fa misy fotoana imbetsaka dinitsika mora mandeha ho azy no maka ny hery, zay le fahasoavana ohatrany misosa fotsiny hoe fahasoavan'Andriamanitra matoy izao aho. Fa rehefa dinihana zay ihany no matoy izao aho, zay ihany ao an-tsaintsika se. Mila miverina tsara hatrany amin'ny fotoana rehetra, Jesosy ve ny loharano. Any amin'i Jesosy ve zany maka ny ilaina rehetra hiatrehana le fotoana, le andro, le mitranga ankehitriny. Sa rehefa mafy be ihany le izy zay hoe vonjeo ary tompo, vonjeo ary tompo. Fa rehefa eo ihany, vitako ty ka, vitako ty. Ao amin'ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'i Jesosy no herintsika. Ny tanjontsika senao zany manana le fiainana mahery, stable tsara. Fa tsy hoe ohatrany nifitsofiny ndraindray ao tsaratsika, fa ndraindray dia reraka be dia mody tenenina daholo hoe ka le fiainana mihitsy ne tena mandreraka be, tena zao mihitsy ne. Ny fiainana raha afaka handreraka be foana ary vao maika mihamandreraka. Fa ianao tian'i Jesosy hiamahery satria tia ny expérimenté, tia ny aina, ny heriny, ny amiaina. Raha tamin'ny volana novambra ny herin'i Jesosy ny ainanao 500 kilao raha lan'izay. Dia volana desambra zany tiany tompo 700 kilao indray. Fa nga zany azonao raha tsy téléchargenao izao fiteny azy amin'ny ankehitriny. Ao anaty internet ao misy fahasoavana be da be zany raha fomba tsotra hijerevana amin'le teknôlôjia. Fa mila téléchargena, alainao ilay izy dia apasinao dia tonga aty aminao. Mila connexion be zany. Zay le connexion amin'ny Jesosy. Ny fahatsarana rehetra nge dia ho an'ny hoe zany ny tenin'ny tompo. Fahatsarana rehetra ho antsika. Dia ianao zany midanaka azafady tsy hoe midanaka ahoana moa. Eo zany ianao raha mangetaheta molaka aiza ihany samy fahatsarana izany. Ka le zay toa tsy ny téléchargeny se satria hoana tsy connecté se. Dadreny tsy mandeha ho azy zany connecte amin'ny tompo zany mifandray amin'ny tompo. Fa mila finiavana aty anatin'ny saintsika aty le volonté, le finiavanao mihitsy ny safidinao mankaiza. Fa fitsontsika senao
manana fiainana mahery ny olona manana fitsipim-piainana matanjaka. Discipline de vie zany fitsipim-piainana teneniko anao zany. Manana fiainana mahery ny olona manana fitsipim-piainana, tsy hoe fotsiny hoe manana an Jesosy aho, fa manana fitsipim-piainana matanjaka. Petera voalohany toko 5:5 zao no tenany tompo milaza hoe mahonona tena miambeny. Dia nitoyany hoe fandevony fahavalonareo dia mandehandeha takalioana mitady izay marapany toero izy. Na faly ianao na tsy faly dia ny devoly dia tany hanafika anao. Ary indrindra ianao te hanana ty hoe miamahery amin'ny fahasoavana hony, dray tamizy amin'ny angady sy ny arina fa tsy mety aminy mihitsy izany. Ahoana ny ahatonga antsika afaka miresista tena hoe manohitra? Mila manana an'izay fitsipim-piainana matanjaka. Tsy hoe midina ambany lalàna ny dikan'izany sakaiza, tsy izay, fa ianao mihitsy mirotsaka mifehy ny fiainanao fa tsy hoe ny fiainanao avelanao hifehanao. Ina zany zao no tena tranga miseho ankehitriny izao e. Hitanao no mahatonga anao reraka be io, satria ny tranga ny fiainana ny avelanao mifehanao. Ka tsika senao nge tsy izay e, tsy izay tsony zao tsika senao. Tsika senao hoe tsika no mifehy le fanahy mahery sy fitiavana ary fahononam-po aty anatintsika aty. Fahononam-po, izay le fanahy aty anatintsika. Contrôle de soi. Tsy izay tiako fa izay tokony ho atao. Izany ny dikany hoe discipline arsia. Tsy hoe izay tian'le nofoko le tiako ambara aminao amin'io tsy izay tian'le nofoko no atao. Ianao ty ve zany karazana mpanaratra ny rano fotsiny, sa ianao olona manana fitsipim-piainana matanjaka? Averina aminao tsara le sary efa naveriny namantsika teo aloha. Ny fiainanao tena toy ny lakana eo ambony rano be. Rehefa tsy atao ninino io lakana io sakaiza, tsy misy lakana mipetraka fotsiny amin'izao zany eo ambony rano mandeha. Tsy possible hoe dia eo le lakana dia mipetraka, tsy manao ninina mihitsy le izy fa mijanona tsara eo ampovoany eo fotsiny. Tsisy an'izany, tsisy an'izany. Raha tsy hoe anga hoe farihy kely mampalahelo kely le izy. Fa ny fiainana nge ranobe mandeha, ranobe manonjy raha tsy raisinao ny fivoy dia voizinao, dia hoentin'io fiainana io amin'izay itiavany azy ianao. Mety izany ngamba mahatonga anao feno alahelo ty. Zany kely mampipoapoaka anao ty. Zany satria entin'ny fiainana fotsiny ianao, fa tsy izay nefa le izy. Manana fitsipim-piainana. Tena mandany tenantsika mihitsy hoe zao no ataoko. Manana programa tsara ve ianao amin'ny tontolo andronao? Zany nge izy manana fitsipim-piainana zany fa tsy hoe izay lalana ihany lalana. Ty indray ny tontolo andro tsy ohatra Jesosy fa izay ataonao eo izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Misy mahamarina le teny fa misy akamoana ara-panagoavana ao ambadiky ny hoe izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Ianao amin'io le tsy te halala mihitsy dia mody teny hoe ka izay sitrapon'Andriamanitra koa. Nefa ianao tsy manana fitsipim-piainana. Ianao tsy manana fitsipim-piainana hoe eto amin'ny vavaka, eto manao an'izao, eto tsy mamaly ninina fa izay nefa discipline ny fiainako rehefa misy miakatra za midina. Efa manana izany discipline ny fiainana izany ve sekely? Fa raha tsy fotoana mihitsy izao tsara tarehy be hoe tapabolana mialohan'ny faran'ny taona, alaiko daholo izay tokony ho alaina rehetra tompo, inona ny hanavaozana an'ity fiainako ty fa mandeha dodovy ihany fotsiny izany tsy mety. Fahavalo zao tsika senao. Manana fiainana mahery ny olona manana fitodika, direction zany fitodika zany, fa tsy haiko zany mety zany teny malagasiko zany na tsy fa izay
azahoanao azy, manana fitodika sy tanjona mazava eo amin'ny fiainana. Efa nyresantsika sy ianao teto amin'ny feona amin'ny mpiaino tsara eo, mila manana tanjona mazava ianao ty hoe makazy izy zany e. Manana fiainana mahery ny olona manana fitodika sy tanjona mazava eo amin'ny fiainana. Raha tsy manana an'izay ianao sakaiza dia ny olona ny hamaritra azy ho anao. Dia izay tenenin'ny olona dia hoe ay izay indray aty daholo indray olona lalana io, dia aty daholo indray izao. Filipiana toko 7 zao ny tenin'ny Paoly apôstôly amin'ny andininy 7:7-8 hoe ry rahalahy tsy mbola ataoko fefa nahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko, manadino ny zavatra aoriana ka miezaka hanatratra ny zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho azahoako ny lokany fiantsoan'Andriamanitra ny ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Io fiainanao io tsy mandehandeha fahatany, fa efa misy zay le tenin'ny tompo amin'ilay Jeremia 9:1-10 tsaronao. Zaho ny tompo manana hevitra hieverana anareo, manana projet, hevitra tetika azy, misy fitodika mazava tian'Andriamanitra dia anantsika. Efa voarainao ve izay? Efa apetraka ny fiainanao ve? Inona ny tanjonao? Inona zao zany ny tanjonao tamin'ity 2023 ty? Ho avintsika zany hoe andao ary eo manao jeritodika tsara. Nety ve ny taona? Aiza moa ny ahafahanao miteny hoe nety ny taona e? Sady hoe teraka le akohany sy ny akoho tsy miteraka. Nanomokatra tsara le kisoanay nety ny taona. So dia mba zany ny andrefesana hoe mety ny taona? Tsy zany ny andrefesana hoe mety ny taona sea. Fa raha taty ianao, taiza ny tanjonao ankehitriny teo? Taiza zany ianao zao? Inona zany zao ny tanjonao ankehitriny? Nataon'Andriamanitra tsika sy ianao ahomby. Zany ny dikany hoe mamokatra, mbola ho avy amin'izay vokatra tsika rehefa avy eo, fa hoe nataon'Andriamanitra ahomby tsika isaky ny vanim-potoana iainantsika. Fantatrao tsara ve ny vanim-potoana iainanao? Ao anatina mety hoe io fa efa ela be mihitsy aho zay mangataka amin'ny tompo mba tsy iray tanàna amin'reto avam-bady reto, ohatra zany. Vanim-potoana amin'ny fiainana zany ravako. Vanim-potoana. Efa fantatrao ve hoe inona ny tanjon'Andriamanitra ho anao tao anatin'io? Napetraka ao tsara ve ny tanjona? Sady ianao fotsiny hoe tompo esory ato amin'reto avam-bady reto fa tsy zakako tsony. Dia mbola ao ihany sekely 5-10 taona ho avy. Raha ohatra ka mbola tsy azo misy tsara le tanjona, mila tratranao angeny tanjona e. Asio tanjona amin'ny fiainana sakaiza. Fa raha tsy misy tanjona dia tsy hita hoe makaiza izany, dia tsy mahery ninninina mihitsy. Fa sivy, manana fiainana mahery ny olona tafajoro ao anatin'ny tafiotra sy mianatra amin'ilay tafiotra. Mazava e. Manana fiainana mahery ny olona tafajoro ao anatin'ny tafiotra sy mianatra amin'ilay tafiotra. Tafiotra zany le problema mpiaina-se. Antsoina hoe mahery sekely sy le fiaina-se mihitsy misy dikany. Rehefa ninninina siklôna teo dia tafajoro. Jakoba 1:2-4 efa averimberitsika hatrany hatrany. Ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fizahan-toetra samihafa ianareo. Satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mitondra faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy misy tsy ampy na inona na inona. Misy dikany daholo angeny tafiotra rehetra amin'izao ny fiainantsika e. Tiany tompo ho tafajoro tsara tsika. Manahoana zany? Sao dia mitsoaka matanjaka fotsiny foana, sao dia nitonom-bavaka ao ary tonom-bavaka mitsoaka hatreto. Jesosy esoro ale problemako. Raha efa mpanatrika feona amin'ny mpiaino efa ela be ianao fa raha mbola ohatr'izay foana ny tonom-bavaka ao dia androany andao amboarina andray e.
fa tsy zay angeny mahaliana an'Andriamanitra nge tsy ny anafaka anao amin'ny olana fa ny amboatranao ao anatin'ny olana eo. Da aveo hitanao hoe ay tsy problema indray le problema, ay tsy problema fa fahasoavana. Korinthiana voalohany toko 4:7-7 hoe ny fahorinay maivana sy vetivety dia miasa fatratra manamboatra voninahitra mavesatra ho anay. Ratsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia vetivety ihany fa ny tsy hita ny maharitra mandrakizay. Korinthiana 4:2-10 le tenan'ny tompo milaza hoe koa dia finaritra aho i Paoly amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Ny ainatsika senao ve izany tenin'Andriamanitra izany? Avelan'Andriamanitra iseho tafiotra eo amin'ny fiainantsika, hampitombo ange ny hery aty anatintsika senao aty. Ohatra raisina tsotra be amin'izany hoe neny Paoly zao tsy nisy an'izany bokyny Romanina zany ange, tsisy Efesiana, tsisy Kolosiana, Filipiana, izany boky epistily faran'izay tsara tena mampiorina finoana. Raha tsy tany amponja ange Paoly raha afaka tsisy an'izany, tsisy an'izany soa fa tany amponjy Paoly soiany natao zao problema se ventesy tsara soiany Jesosy soiany. Raha mbola tsy mahita soiany se kely dia teneny tompo hoe tompo ampahirato ny masoko fa problema be ty tsy ny anala n'ilay fijaliana nge ny tanjon'Andriamanitra fa ny anatanjaka ny ao anatinao. Isaky ny problema se dia misy lesona, tsy hoe lesona mahabelobe fa lesona mahasambatra satria miampitovy miamanahaka an' Jesosy ianao. Misy plezira zany ngamba hitanenako azy, hitako tamin'ny fiainako zany le eny re le mandeha amin'le problema le mamakivaky an'le tafiotra tena fanina mihitsy ianao indraindray, tena mety reraka ambony any ianao te hikikiky ianao dray zany mihitsy le izy. Raha vakinao ngamba hoany ny kahie-mbavaka dia somary mime any ianao mahita ny karazam-bavaka miainga ao. Misy fotoana ny vavaka ao limina anankiray dia misy hoe tsisy tony mihitsy le izy fa misy fosiny hoe satria teneniko an'izay misy ny tompo hoe mikikika zay kikika satria mampikikika be fiainana. Fa rehefa avy eo finy fiderana mitantara indray Jesosy any mitantarako anazy eo indray hoe izany nataonao Jesosy any soa ihany. Fa misy mampanao hoe dia mianatra ny lesona tsara dia plezira tsy misy zavatra tsy hitanao mihitsy ny tsirony raha tsy any anaty tafiotra ry sakaiza dia samy mifaly mahereza fahafolo zao tsika se manana fiainana mahery ny olona sa makarisika sa makarisika courageux ve ny tenenako an'izany olona manana rispo sa makarisika manana fiainana mahery izy. Misy any Kaleba zay ao amin'ny Nomery toko 4:14-20 io manaitra hatrany hatrany mihitsy ny tenin'Andriamanitra io dia te hianatra be amin'ny Kaleba. Zao ilay tenin'Andriamanitra hoe fa ny amin'ny Kaleba mpanompoka kosa hoy ny tompo satria fana hafa no tao aminy. Ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia hoentiko any amin'ny tany izay nalehany izy ary ny zanany handova izany. Ahoana ny ahatonga anao manana fiainana mahery ka hatramin'ny zanakao azy miatraika amin'ny zanakao ny fiainanao ankehitriny manana fana hafa ve ianao ohatran'ny Kaleba. Kaleba raha ohatra ka nirahana nandeha niaraka tamin'ny mpisafitany izy Joshua 12 laza misafitany efa io le tany Kanana io mihitsy ny folo langy ny verina avany
tonga dia reraka sy nampareraka ny hafa hoe tsy possible ho azy tsika io tany kanana io, problema be ty re olona fa géant be daholo le ao, tena tongotsika dia ateliny velona etsetretsetra. Fa Kaleba nanana an'izay rispo afo izay, courage, satria tamin'Andriamanitra ny fony sy ny maso dia nianandroso miamatoky an'Andriamanitra izy tao anatiny. Manana an'izany fanahafy izany ve ianao e? Rehefa mitombo amin'ny fahalalana ny tompontsika dia manana an'izany. Mitombo ao anatinao ny rispo rehefa miamatoky an'Andriamanitra ianao. Fantatrao hoe iza ilay Andriamanitra tomponao, fantatrao ilay fomba fitondra ny fiainanao. Ao, mandroso tsika sy ianao mandeha amin'ny manaraka, fa 1.5 zao tsika manana fiainana mahery ny olona, manana fijery miabo, amin'ny fitenin'ny teny frantsay azy hoe optimiste. Sao dia eritreretinao fa zao tontolo izao, fomba fijeran'izao tontolo izao izany, Andriamanitra mihitsy izany, fa mety alain'izao tontolo izao tahaka fotsiny. Petera voalohany toko faharoa 2:6 manambara hoe tsika sy ianao dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany hanambara ny fahatsarany. Hanambara ny fahatsarany. Korinthiana 5:5 hoe iraka solon'i Kristy, ambassadeur-ny Kristy tsika. Tsika sy ianao nge solo-tenan'i Jesosy e? Izany solo-tenan'i Jesosy izany. Midikany ihany zavatra anankitelo ny sotomintsika ao anatiny. Amin'ny fiainanao isan'andro, miseho ianao amin'ny endrikao tsara indrindra. Ny endrikao tsara indrindra ve izany izao nisehonao androany? Ny endrikao tsara indrindra. Le ivelan'izay fa ianao mihitsy aokenao hiaina ny tsara indrindra anao. Raha atao amin'ny teny anglisy izany dia hoe look your best. Le endrikao iny, le tsara indrindra ve izao sa mbola misy tsara kokoa noho izao? Noho ny amin'ny tompo satria anambara ny fahatsaran'Andriamanitra ge ny atopisianao. Izao ve ny tsikitsiky ainao farany tsara indrindra? Asa iaino ny tsara indrindranao amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe araka le filazanay ao amin'ny fikambanantsika amin'ny HFNJ, ambarako averimberiko amin'ny mpikambana foana izany hoe ny faditsika raha avaka, ny fadin'izany fikambanana HFNJ izany dia hoe ny fadraisana anjara ny zava-dehibe. Fady atsika izany. Ao fady atsika mpianatra dia vao masoa mihitsy izany. Tsy izany mihitsy tsy ho fiainana fa izany mampatsy mandroso ny firenentsika. Ianao ve amin'ny fotoana rehetra mahandro vary ve ianao? Ataonao ny tsara indrindra ve io? Ny tsara indrindranao ve ny ainanao ary manao ny tsara indrindranao ve ianao? Izany ny dikany hoe optimiste tsara tsika. Manana an'izay fijery hoe ny fahatsarana hatrany no tsipiatsika sy itodiatsika izay fahatsaran'Andriamanitra izay. Manoloana ny tranga miseho, miara-miasa asoana ho an'izay tian'Andriamanitra daholo hoe ho tranga miseho io e. Mampiseho an'izany hoe miendrikao sa vao mitranga ilay zavatra atao hoe kivy aho. Non, ndao aseho antsika amin'ny fiainantsika izany. Dikany hoe olona manana fiainana mahery dia olona manana fifandraisana amina olona mampivelatra ny fiainana. Rasiny manana fiainana mahery ny olona manana fifandraisana amina olona mampivelatra ny fiainana. Ianao izany manana namana akaiky mampivelatra ny fiainanao. Mpitoro-teny 4:5-10 izao no tena ny tompo hoe tsara ny ronono indray fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo mantsy ange dia arenin'le namany izy fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana narina azy. Izao lazaiko anao, te hanana fiainana mahery ianao, tsy vitanao solo izany amin'ny fiainana ry sakaiza. Fa mila namana ianao, namana tena namana. Izay namana tsara,
iainanao an'le ifapetabe ao anaty tenin'Andriamanitra, le mifankaty, le mifampivavaka, le mifampiantrano, le inona mifampitondra mavesatra, mifamela heloka, mifanaiky angatakaza, le mifapetabe. Nga mety le mifa raha ianao rery, tsy vitanao rery io. Ianao ve manana namana tsara, manana namana afaka mifanohana aminao tsara, tsaronao tamintsika nanao 7 androm-bavaka izay hoy aho taminao hoe fahazara-piainana mila ananana, mila tena partenaire vavaka ianao, mila olona miaraka aminao. Angatao amin'ny tompo rehefa tsy manana ianao, aza eritreretinao hoe ndrisy ritiana sange efa ela be misy nangataka vady tamin'ny tompo hoe tsy vady ange zany tantaraiko anao zany hoe tsy maintsy hoe vady le izy, dia anao hialatsiny eo foana hoe ka ny anao vadiko ohatr'izao. Tsara be ny vady zay, fa io mpivady io mila manana, le lehilahy manana namana lehilahy tena mpiara-mivavaka aminy, le vehivavy manana namana tsy mpiara-mifosa aminy fa mpiara-mivavaka aminy. Loharan-kery ngeza be zany. Mandrositsika ao anatin'ny 17 tsika senao zao, manana fiainana mahery ny olona afaka mampiseho fitiavana sy fiheverana ny hafa. Manana fiainana mahery ny olona afaka mampiseho fitiavana sy fiheverana ny hafa. Tsy azo atsoina mihitsy tsy hoe akory hoe rehefa manana titra be tsika tena enjana be raha androka devoly tsara be zany, tsara be zany. Tena enjana be mihitsy raha ohatra ka hihira solo any am-piangonana, alleluia, anao mihitsy ny sehatra zao amin'ny krismasy andray. Koritiana voalohany 7:7 zany tenin'Andriamanitra zany na mahafindra tendrombohitra aza ny finoantsika, na tena miteny toy ny fitenin'ny anjely azy tsisy dikany rehefa tsy misy fitiavana. Mampiseho fitiavan'Andriamanitra ve ny fiainanao? Dikan'izany olona vonina ny andan-tenany, tsy nenany important, tsy nenany zava-dehibe. Andan-tenany mba hahatonga ny hafa hitombo. Asa ry ahoana ny fahitan'ny olona anao ty rehefa miresaka anao zany ny olona, ohatr'izao raha vao hoe ny anaranao re ny voatonona amin'izao décembre 2023 zao, inona ny commentaire ny olona momba anao? Ndao hoe zava-andika zany mihitsy mety tonga zany dia misy olona miteny hoe tonga dia hitako mihitsy ry zareo fa reo zavatra tsisy tia mihitsy reo. Mety tsy tianao tokoa ny olona. Fa lazaiko anao ny olona be fitiavana marike ny fiainan'ny olona zany, ninnininy. Zany nge ny tenenin'ny tompo amintsika le loka ataoko faheniny azadinonao foana ary amin'ilay andinin'ny fahafiry iny ambanimbany ao andrasy loha fa manjara atao-tsenjely fa tia nge ny baiboly loka ataoko fahenina ary amin'ilay andinin'ny fahafito amby 20 sy 20 misy zavatra anakefatra tenenin'ny tompo ao, tiavany fahavalonareo. Zay ny voalohany, manaova soa amin'izay mankala anareo. Faharoa, misaotra an'izay manozona anareo. Fahatelo, ary mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Tompo avonjeo aho. Zany ngely mampiseho fitiavana ry sakaiza efa teneko anao foana fa tsy hoe akory amin'ilay olona mateo ty zany no refesina, fa amin'ilay olona tsy mateo ty mihitsy. Ianao ve ilay karazany mpimenomeno sy mpiteny lalandava hoe tsisy mpity mihitsy aho? Tsy problema ry sena tsisy mpity mihitsy ary tsika. Za manokana aloha sotra ny tompo mihitsy, tsy hoe za manokana iny na tsika tena mila ohatr'izay mihitsy zany tsika, zay ny avy ohatr'izay nge Jesosy. Raha ohatra ka ny andro tiavy iza sy iza teo ny tompo dia tsy voavonjy mihitsy tsika se. Satria le olona mipetera raha miteny mafy dia mafy tika ina Jesosy mandrapa mamy tena tsy miasaraka aminao mihitsy. Izy indrindra ary ny nanondrana be. Zay fitiavan'Andriamanitra zay. Zay manahaka an' Jesosy zay tediavin'ny tompo amintsika amin'izany hoe mampiseho fitiavana sy fiheverana ny hafa. 17
manana fisainana mahery ny olona tia manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana. Tia manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana. Les dons, les zavatra tsy letaleta akory ny dikan'izany fanomezam-pahasoavana izany, fa le fahaiza-manao manokana omeny tompony olona izay nandray azy. Fahaiza-manao entina manompo ny hafa. Izao no teny ao amin'ny andiny 7 amby 20 amin'ny Korintiana 1:2-4. Nareo ny tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Samy manana ny anjarantsika avy daholo isika dia hoy any amin'ny Petera 1:4-5 hoe samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana azony avy. Raha vao tsy ampiasainao ny fanomezam-pahasoavana any aminao, izay misy any. Ianao zany indraindray te hiteny ndry smortina kely. Za ndraiky dia tsy mitovy amin'ry malamalama vavy ohatran'ry io e. Samy manana fanomezam-pahasoavana tsirairay. Tsy misy mihitsy hoe olona manana an'i Jesosy tsy manana. Manana ianao. Fa indraindray mampalemy antsika satria lozantsika mitsiritra ny hafa. Fa tsy mampiasa ny antsika. Ery manokana omenanao anatinao ao zany fanomezam-pahasoavana izany, hampivelatra anao sy ny hafa. Ka rehefa tsy ampiasainao ilay izy dia reraka ampitoerana eo ianao. Fanomezam-pahasoavana ampiasao rehefa afaka anompony. Fa arakaraky ny ampiasainao anio dia mefaly be ianao. Za isaky ny avy manao feona amin'ny-piaino dia faly be foana. Isaky ny avy mampiasa an'izay fanomezam-pahasoavana izay. Rehefa tsy fanomezam-pahasoavanao ilay izy, ny ahafantarana azy hoe tsy fanomezam-pahasoavanao ilay izy, rehefa manao an'ilay izy ianao dia reraka be sady leo be. Fa rehefa fanomezam-pahasoavanao satrinao foana, izany mahatonga hoe ataoko aingakaingana fa satroko foana nge hiteny aminao eto e. Ndray rehetra tompo fa 5 zao tsika. Manana fiainana mahery ny olona rehefa mamela heloka malaky. Sao dia izany ary ny mampareraka ny sety, satria efa zavatra tamin'ny 13 taona lasa 2010 dia 2023 mbola ao anaty fitoeran-jorodirana an'ilay izy. Kolosiana 4:7-10 ny tenan'ny tompo amintsika manambara hoe mifandeferaka amin'ny famela heloka nareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny heloka ireo no aoka mba amelanareo heloka kosa. Enoy ny Efesiana 4:1-3-2-3 esory aminareo ny folentike, le folentika rehetra sy ny fahavinirana, ny fahatezerana, ny fitabatabana, ny fitenenan-dratsy ary ny lolo-po rehetra aoka samy alemy fanaminamany avy nareo. Ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny heloka reo ao amin'ny Kristy. Ny lolo-po raha koa ny alahelo tavela ao anaty ao mandreraka enjana be io. Ohatrany hoe zavatra kely fa tonga dia hoe singam-bolo mandavo ny vosotra. Izany hoe fomba fiteny gasy azy. Samy tonga saina, tsy misy miampita taona vaovao miaraka amina alahelo, malaky ianao mamela heloka. Zareo ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana, nijaliany Jesosy, nitondrana ny fahotantsika, saina no nataon'i Jesosy tamintsika. Ahafahanao mamela ny heloka ny hafa. Ny lolo-po io mandreraka ny fanahy, mandreraka ny aina, hatramin'ny vatana, misy aretin'ny olona be dia be, ary jereo kely fa andao dia aretinao koa. Spasmophilie, tosodra miakatra etc. Misy za tsy miteny isaky misy tosodra miakatra zany dia lolo-po be zany, lolo-po be. Fa verifio kely raha avako. Fa matetika dia matetika misy zorodira tavela ao anaty fonao. Esorege foravoravo mahasalama tsara. Fa 20 zao tsika senao manana fiainana mahery ny olona mahay mitantana ny volany
amin'ny fahendrena men'Andriamanitra. Ty zavatra tenentsika ty zany aloha dia tena tahaka ny famotinana be amin'ny fiainana mihitsy. Manana fiainana mahery ny olona mahay mitantana ny volany amin'ny fahendren'Andriamanitra. Mateo 4:20 hatramin'ny 7:20 le manambara amintsika hoe jereo hoe arena ohatry ny ahoana moa zany hiarintsika eto ambonin'ny tany zany. Miary arena ho anareo any an-danitra ny ten'Andriamanitra any tsy misy kalalao sy naharafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano. Zay hitoerany fonareo nge, zay hitoerany arenareo ange dia ho any koa ny fonareo io. Ny mason'ny ten'Andriamanitra ny jirony tena ko amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava ny tenanao rehetra. Fa raha ratsy ny masonao dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Ko raha maizina ny fahazavanao anatinao, manahoana ny alehibean'izany fahamaizinana izany. Dia avy eo mitenan'ny tompo hoe tsy misy mahay manompo tompo roa. Le maso teneniny amintsika nge, le fomba fijerintsika ny areny zany. Ao mora andavony devoly atsika indrindra amintsika sahirana hoe firenena sahirana toy izao. Any amin'ny Hébreu 7:15-5 dia ny tenin'Andriamanitra manambara amintsika tsotra hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy ange ny tompo hoe za tsy andahoanao mihitsy na afoy anao akory. Ka dia satsika manao hoe Jehova ny mpamonjy anahy tsy matahotra an'izay tsy hanamboly zany aho e. Inona ny soa? Inona ny tsy hoe inona ny soa fa hoe inona ny azon'ny olona atao amiko. Io vola io rehefa tenentsika tamin'iny fotoana iny mahery amin'ny fitantaram-bolitsika, manomentsika, mitahirytsika, mampiasitsika, ataovy araka ny soratra masina izany rehetrarehetra zany. Fa 7:20 zao tsika senao. Manana fiainana mahery ny olona izay ao anatina fiombonana mpino mianatra tenin'Andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ahery hoe ianao rery amin'izao fa mila fiombonana mpino ianao, tsy hoe mpino mivorivory dia miara-mihinan-kanina be fotsiny dia tsetra, fa miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Hébreu 4:20 aza mahafoy ny fiarahantsika miangona toy ny fanao sasany, indrindra fantatra hoe fa efa akaiky antombotra ny andro. Fodiny tsara raha afaka ny fiombonana ampiasanao ny fotoananao, mampitombo ve tena efa akaiky nge ny andro farany e. Indraindray tsika indrindra rehefa faraparan'ny taona izao dia ohatran'ny hoe tete analanala azy, ohatran'ny mandehandeha kokoa ny tsena dia bebebe koa ny vola dia indraindray anao fety, tsy maninona manao fety. Fa misy mampitombo ve ao anatin'ilay manao fety? Afaka manao fety sady miara-mianatra tenin'Andriamanitra. Zany ve ny fiombonana tena andaninao fotoananao sa mivorivory dia be sy ny maro fotsiny? Tsy manam-potoana amin'izany tsontsika fa te hanana fiainana mahery ianao. Za aloha te hanana fiainana mahery, za tsy mandany andro mihitsy. Ny fotoana sarobidy be, za tsy mandany andro miaraka amin'ny olona tsy raha tsy hoe manana tanjona manokana hoe tory ny tenin'Andriamanitra hifampizara aminy. Fa hoe eo fotsiny dia miaino aina eo rehefa mifampizara tenin'Andriamanitra dia tiako izay. Asan'ny apôstôly 2:2 manambara amintsika le hoe le apôstôly tamin'izany fotoana izany ary izy ireo dia lasa aloha vakina mihitsy fa manjary tsy tadidy tsara. Asan'ny apôstôly 2:2 ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakinan'ny mofo ary ny fivavahana. Zany ny andry pilier amin'ny fiainantsika kristiana mahatonga anao mahery. Fidio tsara ny fiombonana ampiasanao ny fotoananao efa akaiky ny farany rehefa tsy mamoksy amin'ny sakafo mahavelona se ajanoya. Indraindray ngamba hozy ianao hoe tiatiako tena kare be fotsiny toa dia fanatika be fotsiny nareo. Tsy haiko izay fomba hitenenanao anahy fa efa akaiky ny farany isakaiza. Dikany za te hanana fiainana mahery
any aloha dia ataoko zany zay teneniko anao eto zay ahy ataoko amin'ny fiainana dia zaraiko aminao dia nao miaraka. Efa mamaraparantsika manana fiainana mahery ny olona rehefa mitombo ao anatina ankohonana tena manompo an'Andriamanitra. Ho an'izay mbola voanorina ankohonana, eny mety ao anatin'ny ankohonana efa 20-30 taona na fanambadiana, tsy maninona mihitsy fa afaka manomboka foantsika miaraka amin'ny tompo hoe tena efa nofidinao toany any Josoa ve ny fiainanao? Fa tena antoka mampatonga ny kristiana, fiainana kristiana ohatra ny mangozomozo ny fiainana kristiana malagasy, tsy ny malagasy ihany fa ny manodidina hatrany ampitan-dranomasina rehetra any. Satria ny fiainan'ny ankohonana mihitsy no voatafiky ny fahavalo, potika ilay izy dia ny dikany tsy manana repère intsony ny génération manaraka. Anjarantsika sy ianao izay mametraka mazava izay hoe dada sy neny tena zoky modely vetsika. Hitanao ilay tenenina ankohonana tena manompo an'Andriamanitra. Be da be mihitsy ny ankohonana mitsoka ilay zanaka mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Satria ahoana? Satria dada na ineny any am-piangonana tena hafa ny sariny, mahery fo an'izany raha olona. Fa rehefa ao an-trano matsiravina an'izany raha olona. Azonao tsaina ve zany? Soa fa tsisy tsika sy ianao intsony zany tsika efa tsy zany intsony dia raina ny tompo. Fa soa koa fa mbola afaka manao bilan zao, sao dia izany tsika. Kina ny tokony ho ahitsitsika ahatonga ny hoe dada sy neny zoky modely amina tena fiainana kristianantsika ao an-trano. Haza minaika be, ho aktivista be any am-piangonana sy any amin'ny fikambanana. Raha ohatra ka mbola tsy hitanao tsara izay anaovana ny tokantranonao dia mifanampy amin'izany tsika aloha. Ho tanteraka aminao mihitsy ilay Josoa 4:4-5-10 fidinareo an'io izay tomponareo inga Josoa farazay sy ny ankonako, za sy ny ankonako dia hanompo an'izay ofizay. 5:20 zao tsika sy ianao manana fiainana mahery ny olona rehefa manana toe-panahy tia manompo ny hafa, tia manompo ny hafa fa tsy tia ho tompoina. Manana fiainana mahery ny olona rehefa manana toe-panahy tia manompo ny hafa. Hoy ny Filipianina 4:7 hoe amin'ny fanetreteny dia aoka samy hanao ny namany ho miontra noho ny tenany. Fanalahidina fiainana mahery zany sea tsy ambany akory ianao raha midina ambany. Hitanao izay midina farany ambany any sea no ampiakarina farany ambony. Aza mieritreritra mihitsy hanana fiainana mahery ianao raha mitiritirina ery ambony ery ianao miandry ny hafa hanompo anao. Tsy manana fiainana mahery zany. Hitanao rehefa mihevitra ny hafa mantsitsika manafaka atsika amin'geja le zabe atsika izay. Le zantsika nge tena mangeja be le ego, le moi, za sy no mikasikaniko rehetra. Rehefa zany mamelo saintsika sy ianao dia voageja be tsika. Manafaka atsika amin'geja ny izaho ny fiheverana ny hafa. Izay midina farany ambany any no ampiakarina farany ambony. Aza misy taitaitra midina farany ambany. Indraindray ny circonstance ny fiainanao dia ohatrany tena mahamenatr'olona misy nakasy makaroa. Tsisy mahamenatr'olona izany fa tonga dia midina tsotro izao fotsiny. Indraindray tsika sy ny réputation antsika mieritrana le image, le hitan'ny olona. Tsy maninona raha afaka midina ambany fa ampiakarin'ny tompo ianao, ampiakarin'ny tompo ianao amin'ny fotoana mamety azy tsara, manana fiainana mahery ianao. Tasaloha fa sao dia tsy voadikanao tsara le raha Filipianina 4:7 manafaka amin'gezany izahantsika ny fiheverana ny hafa
zay midina farany ambany no ampiakarina farany ambony. Faharoapolo zao tsika asianao aza manainao fa efa tena kitsisa manana fiainana mahery ny olona mandroso matoky. Le matoky teneniko anao tsy hoe mahatoky, tsy resaka fidélité fa resaka hoe confiant. Matoky anao tsy hoe fotsiny hoe matoky tena be fa matoky an'Andriamanitra, mihamatoky an'Andriamanitra ianao dia lasa tsy miozongozona ianao. Tanao any amin'ny Isaia 29:7 zao no tenan'ny Tompo hoe ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Ny tanjontsika sianao hanana an'izay fiainana mahery izay dia ninona sedra an'ilay fiainana tsy voaozongozona. Tsy possible izay raha tsy manana an'izay hoe ny fomba fitenin'izao tontolo izao azy hoe matoky tena. Fa za tsy tena te-hiteny anao an'izay hoe matoky tena izay mba tsy hifotoranao amin'ny hoe ny tenanao dia azo itokisana. Fa tsy azo itokisana ny tenanao. Fa matoky an'Andriamanitra ianao, anka tahaka ny hoe matoky tena mihitsy ny endrik'ilay izy, satria ilay fitokisanao an'Andriamanitra mipasy aty anatinao. Dia tsy mampanina anao mihitsy ny zavatra, mandeha ny fanadinana, efa petraka eo amin'ny Tompo io hoe Jesosy ianao miara-manoratra amiko, dia tsy eo ianao izany hoe ay diso indray ity, makatsy indray ity. Fa satria efa miara-manoratra amiko ny Tompo matoky azy dia izay soratako eto izany dia izay no izy. Azonao lasa miendrika izany raha ho amin'izao tontolo izao dia hoe matoky tena tsara ianao, confiante tsara ianao, confiant tsara ianao, kanefa ka ianao tsy hoe matoky ny tenanao fa matoky an'Andriamanitra. Salamo 2:17 tiako hatrana ny manomana an'ity Salamo 2:17 ity amin'ny olona rehetra, tononoko amin'ny tenako hatrany koa. 2:7 io tiako loatra, tsy manayandry eloza izy tafatoetra matoky an' Jehovah ny fony. Izany ny olona mandroso matoky, mitombo izy amin'izay, tsy olona mirorosaina foana, tsy eo dia ohatry ny tanalahy. Misy olona tena ohatry ny tanalahy, ianao fa nahita tanalahy mihitsika, anao hoe foana ny tanalahy. Anao tsy haiko ihany ty ataony ity, tsy ohatry ny tanalahy ianao, fa mazava tsara ny any anatinao any. Tsy manayandry eloza ianao satria tafatoetra matoky an' Jehovah ny fonao. Fa 2:20 tsika asianao zao. Manana fiainana mahery ny olona rehefa mamokatra ny fiainany risea. Inona zany zao vokatra tamin'ny fiainany seno tamin'ity taona ity e? Inona ny vokatra? Jaona toko 5:20-5:20 ny hamokatra nge ny antony ny fijanan'ny Tompo antsika fa sao dia eritreretinao hoe zany vidin'ny Tompo mba ho tahiny e. Tsy zany mihitsy ny antony fijanan'ny Tompo anao. By product zany ny filazan'ny teny anglisy azy. Zavatra mandeha ho azy ny fitahian'Andriamanitra rehefa ianao mamokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Sa dia izay raha tsy mampatonga anao miaina an'ilay mahery fen'ny fitahian'ny Tompo, satria sao dia sanatria ilay Luka 3:20 iny miatra manao inspection mijery ny Tompo hoe efa 3 taona zay ny zavo tamin'ity ohatrany tsy nahita kapao io fa manimba ny tany. Oravako manana fiainana mahery ny olona rehefa mamokatra ny fiainana. Samy mijery fitaratra. Ny Jeremia 7:20 ny tiany Tompo hiaviana amin'ny fiainantsika. Ny 7 sy 9 hoe ho tahina izay olona matoky an' Jehovah dia izay manana an' Jehovah ho tokony. Fa ho toy ny azo ambolena amoron-drano izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy azy ny ainandro sady maitso ny raviny, ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro. Fa ahoana hoe ilay tenin'ny Tompo tsy hitsahatra ny famohany. Izany ve ianao? Sa ilay izy ankehitriny ianao mandeha saison, izany rehefa volana desambra, volan'ny fanalana azy ny aloha dia tsisy voan'ny Tompo izany. Sao dia ohatr'izany aloha mensy tsy mitsahatra ny famohany. Fiainana mahery mamokatra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny farany zaraina aminao dia tsy ny fiainana izany olona manana fiainana mahery izany dia ny olona misy fiatraikany amin'ny hafa
ny fiainany. Impact, misy fiatraikany amin'ny hafa ny fiainany. Ty Zakaria 4:7 ty dia manaitra hatrany ary amin'ny 5:7 le tena tompo milaza hoe zao lazainy Jehovah tompony maro. Amin'izany andro zany dia izy folaony avy amina firenena samihafa fiteny rehetra hiazona ny sisin-damba na jiosy anankiray ilaza hoe mba handeha hiaraka aminareo zahay fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. Misy olona ve zany zao amin'ny fiainantsika sy mba ohatrohatr'izany mahita ny fiainany say izy dia tetena za tianoko an'i Jesosy tomponareo za fa tena hietsana ragazy an'i Jesosy nareo zany. Misy fiatraikany amin'ny hafa ve ny fiainanao. Dia fiatraikany tsara zany teneniko anao zany fa tsy le hoe mampitsoaka ny hafa ve ny fiainanao. Misarika ny hafa hitian'Andriamanitra ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ianao ve tena hoe passionné zany ny teny frantsay ilazana hoe tena tia tena hoe ahoana ve lovy tsy haiko izay fomba hitenenana azy amin'Andriamanitra ohatr'izany ve ianao. Raha tsy hitany zanaka hoe passionné amin'Andriamanitra ianao tsy mahaliana azy n'Andriamanitra. Raha tsy hitany olona manodidina anao fa indraindray ianao ohatra ny tena mety le miaraka amin'Andriamanitra dia indraindray tsy izy mihitsy dia tsy jiosy anao tsisy olona anao ohatr'izao anao mihitsy zay koa mba handeha hanompo ny Andriamanitra reo koa zany nijikany hoe misy fiatraikany amin'ny fiainany hafa ve ny fiainantsika hafa. Izay ny tantara nitantarako anao tamin'ity androany ity somary lavalava tsara fa amin'izao faraparan'ny taona izao mialohan'ilay krismasy mihitsy sao dia anao mantsy te handehanao krismasy amin'ny fahatany fotsiny zafady indraindray dia maika fotsiny fety indray fa manao bilan tsara anatria amin'ny tompo ohatry ny ahoana ny taonantsika miomana ho amin'ny taona vaovao. Meteza hivavaka hiaraka amiko ary vavakantsika. Andriamanitra rainay ndretondray izahay misaotra anao ny amin'ny famarinany teninao zarainao aminay dia tena hoe mijery anay toy ny amin'ny fitaratra tokoa izahay tompo mandinika ny fiainanay hoe zany tena hoe fiainana mahery hatreo aloha dia misy zavatra betsaka mbola malemy izahay fa tsy mahery. Misaotra tompo fa omenao fahafahana izahay hanovy hamboatra anarina anavao an'izany rehetrarehetra zany. Jesosy miasa ao anatinay tsirairay avy samy manana an'izay teboka ny tsipianao manokana tany anatin'ny fonay tany izahay. Miasainao tompo fa amin'izay amin'izao fotsiny tsy vitanay io ny fanahinao mihitsy nao ka hiasa manan-kery amin'ilay fanahy mahery sy fitiavana fahononam-po mitarika anay amin'ny fankatoavana izay rehetra tianao nambara taminay. Raha misy zavatra tokony ahitsy avy hatrany dia tsy hiandry amin'ny 1er janvier izay satria tsy hainay koa raha tratran'izany izay na tsy fa anio dia amboarinay miaraka aminao zany. Misaotra Jesosy fa mitarika ny tsirairay avy amin'izany fiainam-pankatoavana fiainana mahery misy fiatraikany mamokatra ho an'ny fanjakanao misy fiatraikany ho an'ny hafa izany fiainanay. Jereo raha tompo izay mety ao anaty tafiotra ny zavatra samihafa izao tsika amin'ny teny izao. Jesosy mamonjy manokana ianao aseho efa tsy irery izay ao anatin'io sokafo ny masonay ahitanay izay lesona tianao hitondrananay atonga anay tena manana an'ilay courage le rispo sa mijory ao anatin'ilay fahasarotana lalina io. Jesosy samy manana ny azy avokoa izay rehetrareto fa miasatsy anatinay ahery izahay miamahery maka n'ilay herinao Jesosy hiatrehanay an'izany. Tompo dia miara-mivavaka izahay ny amin'ny toy ny fiainanay andian'ity krismasy 2024 ity izahay tompo miara-mivavaka izahay mba tsy ho fety toy ny fety rehetra fa mazava tsara ho anay sy ny ankohonanay tsirairay na lavitra na ny akaiky dia mazava tsara fa ianao no Andriamanitray. Mazava tsara fa ianao no ankalazainay
ary ianao no mampitao anay manomeny ilainay rehetra dia mandroso matoky anao zahay amin'ny atsipiriany. Misaotra fa omenao ny saza tsirairay manafaka ao anatin'izay fahasahiranana samihafa ianao tompo manafaka ao anatin'izay aretina na aretim-batana io na aretiny aina ny anatina ihany io na ny saina ihany koa azy indrindra fa raha misy tsy salama ara-panahy zahay mamanginy tsirairay ao anatin'izao farantaona zao. Dia faly be zahay andeha ody miaraka aminao Jesosy fa ianao no momba anay miaraka aminay. Raha ianao moa miaraka aminay tisa moa matohatra anay tsisy dia raina sahady ianao. Dia ho atananao ny fiainanay iray manontolo ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany ary ny fiadananao ilay mihoatra ny fahalalana rehetra ny ambina ny fosiny hevitra tsirairay. Amen. Amen. Tahin'i Jesosy ianao raha afako amin'ny tapabolana samy mitondra tsako sy boka sy fahavononana izaka.